Lafaly miarabanao indray zahay natratry ty sabata arivo ty. Arabaina manokana ianao neny satria fetinao any io koa ny fotoana hariva izay ohatreranao dia hifantoka tanteraka ho anao koa manasa anao aloha nondrika andohanao fa hivavaka. Andriamanitra mbola faly miterany andraisana natratry ty sabata arivo ty indray. Mangataka aminao za mba niheroka tamin'ireo ratsy venantsy manaraka tamin'ny sitraponao maniry izay mivoda fihavanana. Misatranao koa izay fa novanao tamin'ny Elemany ary izao indray zay raha hiatrika ny sabata arivo dia ianao nelanentika ny fitahinao sy ny fananamasonao amin'ny tsirairay avy. Ianao koa ny no hiara-ny meny tsirairay avy. Ikanery zareo ihany koa mba vita fihavanana aminao. Sotro Jesosy io. Amen. Fotona miavaka ny anio tsy hayadinoana satria fetinao tokoa zao andro izao nefa tsy nitsatra ianao nanasoana izanakao neny modely hatramizao izahay no tsy vavaka dia noho ianao rineny izahay reno endry dia noho ireo anatrao izahay no nanjary sakaizany Jesosy dia noreo tantara maminataonao ka misaotranao nenyo tsy neve ianao. Zahay tsy manambola be fanomezana lafo be hoanao fa nitsoky avy aminay dia ho zaza-pankatoy indray miampioroka mamio anao maminay tokoa izahay no tsy vavaka dia noho ianao rineny izahay reno endry dia noho ireo anatrao izahay no nanjary sakaizany Jesosy dia noreo tantara maminataonao ka misaotranao nenyo tsy neve ianao izahay no tsy vavaka dia noho ianao rineny izahay reno endry dia noho ireo anatrao izahay no nanjary sakaizany Jesosy dia noreo tantara maminataonao ka misaotranao nenyo tsy neve ianao ka misaotranao nenyo tsy neve ianao ka misaotranao nenyo tsy neve ianao. Ho aneny no ny fetinao neny no andrarehako ity zao soratra sandalateny entika ara-pananao raha neny ty tsy misy fitaka na mety tezitra mangarika raha neny mbola nampibitaka rakivo sy mavaloarika ry neny niezaka mamita ny adidinao tsy azo takomana milofo mafy atafita ny zanaka sy ny ankohonana eny fantatro ry neny fa sarobidy loatra ianao tsy ho ampy akory raha izay teny no entika ara-pananao ka nivavaka ho anao
no anehoako ny arabako ho ela velona ianao reneny tiako sy fibazako. Ndray andro rakizy a dia nisy zazalahy kely anankiray atsotsika hoe Luka niaraka tamin'ny mamany. Nanamboarana mamany roplanina kely izy dia faly tokoa. Lalaovy niaraka ny tanàna iny roplanina kely iny. Midona tamin'ny zavatra anankiray ary ny roplanina Luka dia rovotra. Nalahelo dia nalahelo tokoa Luka nahita an'izany roplanina kely n'izany rovotra dia nanatona ny neny izy niteny an'ny neny hoe neny asima roplanina keliko. Mitady vahaolana ao andro-planina kely ny Luka neny dia nasiny autocollant kely hoe nofinofy teo ambonin'ilay roplanina kely ny Luka. Faly dia faly indray Luka fa afaka nandeha sy nanidina tsara ny roplanina ny Luka. Lalao an'iny teo foana izy lalao an'iny teo. Rehefa nandeha fotoana dia nialehibe Luka dia miaraka amin'ny neny hatrany izy. Manampy an'ny neny izy miasa miaraka amin'ny neny. Manatitra ny sakafo amboarin'ny neny izy satria niasa ny neny tamin'izany dia nanamboatra mofomamy. Manatitra an'ireny mofomamy amboarin'ny neny ireny izany ny ataon'ny Luka. Miaraka miasa amin'ny neny foana izy manamboatra ny mofomamy dia manatitra ny mofomamy. Ny Luka koa tanatin'izany anefa nanana ny nofinofiny dia ny piloty hitondra roplanina nidina hiaraka amin'ny roplanina kely toy ilay nataon'ny neny. Dia sady mianatra Luka isan'andro no mamerindesina no manampy an'ny neny ihany koa. Reraka mafy Luka fa ineny dia nanampy an'ny Luka foana hatrany koa izy, nanohana ny Luka foana izy, nanoeny mofomamy an'ny Luka izy rehefa reraka Luka dia manampy an'ny Luka mandrakotra ny lamba Luka izy rehefa tafatory am-pitoerany Luka satria indraindray izy tena reraka dia matory am-pitoerana. Indray andro ary niverina avy tany am-pianarana izy dia nahita voaray tamin'ilay toerana piloty izany izy, afaka hanao piloty ihany. Dia nefa ny teo ampahitana ilay taratasiny izy nahatazana fa sahirana mafy neny tao aminatin'ilay asa ataon'ny neny. Dia nieritreritra izy sao dia ilay manampy an'ny neny metimety kokoa fa tsy hanao an'ity piloty ity. Dia navalina ny moramora ny taratasy dia niditra izy moramora fa ozy hoe manampy an'ny neny angamba aloha izao no tena mety ho ataoko. Dia niditra moramora izy dia napetrany ny boky sy ny kitapony, nanampy an'ny neny izy satria hitany hoe tena sahirany neny. Nanao paty mofo ny neny izy, nanamboatra ny sakafo rehetrarehetra izay ataon'ny neny izy, mampiditra ny sakafo ny neny izy ary manatitra livraison an'ny sakafo izay ataon'ny neny any amin'ny client-ny neny. Dia rehefa nandeha nanatitra n'iny sakafon'ny client iny Luka dia hitany neny ary le boky fa tavela teo ambony latabatra ary hitany fa nadinoin'ny Luka ilay nofinofiny izay pilote.
narariny eny dia torana tampoka. Teo loka tena tonga saina fa hoe tena mila manampy aneny izy ary dia lasa izy nandeha karakara neny manaraka neny any amin'ny hôpitaly izy avy eo izy karakara ny mofony neny sy ny client neny rehetrarehetra misolo toerana neny tamin'ny zavatra betabeta ao an-trano izy. Rehefa nandeha fotoana misy adinidiny ny recette neny dia niezaka ny karakara teo izy ary nitady an'ilay boky neny. Aiza misy an'ilay boky neny tonga saina tampoka izy ary nijery tao anatin'ilay fitoeram-boky ny boky no hitany tao izay nisy an'ilay roplanina kely naveriny neny napetraka tao anatiny tao dia nisoratany neny hoe azadiny ilay nofonofonao ary raha ao an-trano ilay nofonofonao tohizo an-trano ny nofonofonao dia tonga sainy Luka natsarony daholo ny zavatra rehetra nataon'izy neny ny roplanina kely namboariny neny ny fifankatiavan'izy neny ny fanohanany neny anazy teny an-dalana teny nalahelo mafy izy dia sady nianatra izy izany hoe nanapa-kevitra izy fa ho tanterahany ihany nofinofiny sady hanampy any neny izy dia sady nianatra izy no nanohy ny asany neny satria neny tamin'ny fotoana io mbola narary dia sady mikarakara neny izy no mandeha manao ny mofony neny mikarakara ny client neny dia mianatra no fianarana izay nokasainy atao sy izay nofinofiziny. Rehefa nanomboka tonga sainy neny dia efa vita ny fianarana tamin'ny fotoana io. Nalefany teo amin'eny ilay roplanina kely taratasy izay namboariny neny. Dia jerevany neny ilay izy ary iny ny zanany lahy tia indrindra fa niditra avany miaraka amin'ny akanjony pilote faly dia faly tokoa neny natsiaro an'ilay taratasy kely namboariny neny ho lasa roplanina ary ny zanany izany efa lasa mpitondra an'ilay roplanina. Faly dia faly tokoa izy mianaka rehefa tonga fotoana izany rehetra izany raka izy dia ho fahatsiarovana ataontsika fa neny dia manohana hatrany antsika ary tsy azo adonoina ny zavatra rehetra izay nataony neny ho antsika ary izany koa dia manampy antsika tonga antsika any amin'ilay nofinofy sy ny tanjona izay tiantsika tratrarina. Il a donné ses deux mains pour toi, attachées
pierre si réchauffée, celle de Jésus était percée comme un brigand, ils l'ont cloué. Les mains des soldats l'avaient cogné, celle de Pilate était lavée. Tu vas peut-être les juger, mais toi tes mains, qu'en aurais-tu fait? Il a donné ses deux mains pour toi, attaché, oui, là-bas, sur une il a donné ses deux mains pour toi, ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Neny ary izay ka nahatsiarovako fa hoe neniko ianao dia tsapako fa teo anilako tsy hitako izay hoe nandao, nampitraka hatrany nanolotra fanantenana, nanohanay raha sendra lavo nisintonay akatravo. Neny ary izay ka nahatsiarovako fa hoe mamako ianao dia tadidiko ianao tsy mipetrapetra-poana fanahy nandamina fotoana, ka raha misy ny adiady dia nitsikinao ny vavahady nampandroso vahaolana hitaizana ny ankohonana. Da tsaroako ianao ilay mivavaka sy nanoroka ny androko, ianao ilay firavaka, ianao ilay toky tena andro. Falizay mahitanao ry neny, fa tena sitraka ny fitiavanao, ny antantana sy mba nolafinao, ry neny mamina zay tena tianao, ny fitahin'iray ho aminao hatrany. Kutokino ume nanao ry neninay, fa hoe bizay ka ankatoanao. Kutokino ume nanao ry neninay, fa hoe bizay ka ankatoanao. Tutiniray tsito mampaela trany, hitaizanay ko anao ny sitrapony, niasanao ry neny, nilomano
Miarabantsika vehivavy a manana fandarana manokana isika androany. Fandarana manokana no manina anananao fahasalamana mamiratra. Manasanao anaraka ny fandarantsika. Misy tantara anankiray izay tantaranantsika ny tantara ao amin'ny Baiboly. Ao amin'ny testamenta vaovao ao dia misy vehivavy anankiray a azo nijangajanga. Dia noentin'ny olona teo amin'i Jesosy ty vehivavy tratra nijangajanga ty. Dia hozy izy ny olona, Jesosy, araka ny lalàn'i Mosesy a, zay tratra nijangajanga dia torahana vato. Dia hozy izy Jesosy, hey, dia ty vehivavy ty a, ty vehivavy ty tratra anay mihitsy ty, tratra anay nijangajanga. Dia raha zah zao Jesosy dia hozy izy hoe, zany ve areza ny ilany? Fa Jesosy tsy nandany andro niteny an'izany. Hay tratra anareo nijangajanga izy, hay, zany lalàn'i Mosesy, zaniko, torahana vatoko. Hay, dia ataovy eo aloha izy. Dia Jesosy nanoranoratra teo amin'ny tany foana. Fa satria moa izy zanak'Andriamanitra dia izay soratany eoko. Tsy haiko hoe inona soratany eo mijery ohatr'izao ny olona zany. Koa izy amin'ny Mahandriamanitra anazy dia izay voasoratra an'eo dia afaka vakiako arak'izay tanjona itiavany hamakiko anazy. Torahantsika vato zany izy, zany lalàn'i Mosesy, torahana vatoko. Hay, torahana vato zany izy fa zao torahantsika vato mihitsy izy fa zao. Zay tsy nanota taminareo rehetrarehetra mitondra anazy reo be dia be reo, zay tsy nanota taminareo zay mandray vato voalohany. Dia avy eo izy torahantsika rehetrarehetra. Dia niondrika ihany Jesosy nanoratra teo amin'ny tany. I Jesosy manoratra eo amin'ny tany io mety manoratra io hoe ilita nge mba efa niaraka taminy koa fa tsy tratra e. Dia i Jesosy manoratra eo amin'ny tany io mety manoratra hoe sambako nge efa avy niaraka tamin'io e. Dia i Jesosy manoratra eo amin'ny tany io mety nahita hoe aiza ny ilany. Ianona nge ny ilany io amin'ny joro eo amin'ny farany io. Fa Jesosy moa izy hainy le nanoratra teo arak'izay tiany hamakian'olona anazy. Dia inona ny zavatra nitranga? Namaky teo daholo ny olona dia tsaitsaiky. Sao dia hitany ihany eo izy soratra hoe alao tonga dia miala mihitsy, alao miala. Nitraka amin'izay Jesosy, jerena, le voapanga sisa. Dia hozy izy Jesosy, nakaizy reny? Dia hozy izy le anankiray, izy mbola nieritreritra hoe le marobe teo ihany mbola teny. Tsy ihany manko ny alany fa nitsaitsaika moramora. Nanomboka tamin'izany hoe le fialan'ny Jiosy, tsaitsaika moramora, niala moramora. Dia niherika izy tsisy. Dia tsy hitako tompoko kosa izy le vehivavy sady efa niandry didim-pitsarana izy. Dia tsisy nanameloka anao va hozy Jesosy? Dia mbola nijerijery ihany izy. Tsisy tompoko, efa niandry ny didim-pitsarana ataon'i Jesosy koa izy zany. Hoe ty voangano dia tena ny zanak'Andriamanitra amin'izay zany tsy maintsy hanao ny didim-pitsarana amiko. Tsisy nanameloka anao va? Tsisy tompoko, efa mangasiasy be hoe tena maty an'io. Dia hozy izy ny zanak'Andriamanitra, za koa na dia lehilahy aza, za na dia efa nariana zo ianao nalaina baraka ianao na tositosika sy nampangaina nentina teto, mbola afaka tohizany reto rehetrarehetra raha mbola tohizana hoe inona daholo ny fiampanganana atao anazy. Fa za koa na dia lehilahy aza, za tsy manameloka anao. Famindrapo zany. Dia hozy izy, mandehana? Dia amin'izao sisa izao? Za manota tsony. Io zanak'Andriamanitra io rehefa miteny mahafinaritra be ny teny avoakan'io. Io ihany ilay teny tany amin'ny famoronana fotsiny ny testamenta vaovao aty aoriana hoe teny dia tonga nofo dia nonona amintsika. Fa tamin'izy mbola teny, hozy Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy mazava. Tsara izany teny izany. Rehefa miteny Andriamanitra dia tanteraka. Androany Andriamanitra dia miteny amintsika koa.
tsika efa nanao an'ity dia efa nanao an'ity dia efa nanao an'ity dia nanao an'ity dia ozy ny soratra masina hoe samy efa nanota izy rehetra. Aza manameloka ny tenanao, tonga avy eo amin'i Jesosy, tonga avy eo mifona. Io Andriamanitra io ny teny hoe izay manantona azy tsy mba ho laviko mihitsy, tonga avy manantona anazy. Andriamanitra tsy mba mandatsa, mahafinaritra be. Andriamanitra tsy mifosanao, mahafinaritra be. Tonga ava teneno amin'ny olana, reto daholo ny efa nataoko fa reo dia manomboka izao dia hifonako. Teneno amiko ilay teny manan-kery hoe za koa tsy manameloka anao fa amin'ny Jesosy izao mandehana. Dia ilay teny misy hery manao hoe aza manota intsony. Raha izaho dia tsy haiko ny tsy manota intsony raha amin'ny mazahana. Tsy hain'olona izany fa hain'Andriamanitra. Ny teny izy androany hoe mandehana ary aza manota intsony. Anakery eo amintsika an'izany tenin'izany ry vehivavy namako, anakery eo amiko, anakery eo aminao. Za tsy manameloka anao. Mahafantatra ny antom-pisitsika sy ny antony manosika antsika io Andriamanitra io, fa rehefa tonga tsika mifona izy tsy be kabary izany. Rehefa misy olona tonga eo aminao mifona fa dio ny manao hoe enao ary efa tsy tsaroanao ve adiniko angany tandremo. Tonga izy hifona avela ny zavatra rehetra. Fa ilay Andriamantsika rehefa mifona ianao manadino ny zavatra rehetra. Mandehana amin'ny Jesosy izao aza manota intsony. Teny azo trandrahana amin'ny teny rehetra izay nomen'Andriamanitra izany. Andriamanitra miteny amiko ankehitriny hoe mandehana dia aza manota intsony. Mangataka Andriamanitra miteraka amiko amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hanovany apitsoka ny ianao. Ninona zavatra tsy nety teo amin'ny fiainantsika, ninona zavatra ratsy teo amin'ny fiainantsika, ny soratra masina dia manao hoe samy efa nanota izy rehetra. Tsy misy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra fa izao rehefa manaiky ianao tantanan'Andriamanitra, rehefa manaiky ianao hiara-mandeha amin'Andriamanitra, izy ny hiaro ny tongotra tsy ho tafitohana ary izy ny tantana ny tananao amin'ny fandresena. Misy zavatra mavesatra indraindray eo amin'ny fiarahamonina, toa ianao ny tena antony. Misy zavatra tsy mety, toa ianao ny tena olana. Misy vato misakana, toa ianao no heverina ho vato misakana. Tsy maninona izany androany fa tonga avy eo amin'Andriamanitra mifona, tonga avy eo amin'Andriamanitra maka hery vaovao, tonga avy eo amin'Andriamanitra ho tantanana, ho amboarina, ahitsy, atoro fa manomboka eto. Raha izay tenin'izay ny raisinao hoe mandehana ary aza manota intsony, azo antoka ny ampitso ry namako. Aza vela isana fotoana anao tsy hanantona an'Andriamanitra. Aza velanao izy serasera amin'ny fiarahamonina ahatonga anao tsy ovan'ila an'Andriamanitra. Fa ireny vato-be ny sakana taloha ireny dia eto amin'i Jesosy. Eo ilay teniny manao hoe vavaha ho an'izay manenjika anareo. Anenjika an'ity vehivavy ity ny fiarahamonina. Sarotra be mihitsy ny ialany amin'izany fiampangana olona maro be izany. Mafy be mihitsy ny ialana amin'ireo olona efa tena mamono sy mamotika ny fizoanao ary manao tsindry azo lena. Ninona tsy arovana vaovao tsindry androany. Io Jesosy io izay tsy mandatsa, tsy manosika ny olona efa resy. Io Jesosy io izay vonona mpitsangana anao, miangaha, raiso ny tanany, mandrese. Misy zavatra kely tiako tenenina anao. Rehefa misy olona latsaka any anaty rano dia tsy pazana pneu, dia sotomina amin'ny pneu iny, dia iny ny ahafahana misintona anazy dia afaka ao anaty rano izy. Manonjy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Masika ny fiainana, sarotra be mihitsy ny ahafahanao mifaly. Fa izao okenao mba tsy hamotsitra ilay pneu antsipin'Andriamanitra. Ka na inona onja eto amin'ity toerana misy antsika ity, rehefa tazominao ny famonjena dia izy ny manainga anao rehefa manonja mafy ny rano, izy ny manala anao rehefa misy atsantsa dia ho tafita ho tonga amin'ny toerana ahafahana mamonjy anao ianao. Ny tanan'ilay zanak'Andriamanitra ane hitantana anao dia ny anio, ny fanirianao rehetra ane izay apetraka eo am-pototry ny fitantanany manokana mba ho raisiny an-tanana ane izany rehetra izany, dia mba ho hitanao fa io Andriamanitra mpamonjy io dia afaka mitantana anao tsolavo, afaka manome hery anao, afaka manova ny ampitsonao. Ndao tsika ry namako hitsangana, ndao tsika handeha ary handray an'ilay tenin'ny zanak'Andriamanitra misy hery hoe mandehana ary aza manota intsony. Hitondra soa antsika anie izany ho voninahitr'Andriamanitra. Hafa ny ampitso, hafa no maly,
fa olona tenin'ny zanak'Andriamanitra hoe ny amin'ny zavatra hoavy ny amin'ny zavatra hoavy ny anontany ho ahy ataontsika hiaraka aminy isy ilay tompony ho avy hiantoka ny fiainanao anio ary hanova ny fiainanao ho amin'ny famonjena raha-pitso raisy ny famonjena avy any ambony dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra mankasitraka indrindra hitondra soanao an'izany telo matompoko. Ho an'ny malalatsy foko, ho an'ny malalatsy foko, ity tolotra avy amin'ny foko. Tolombavaka nomeko anao, ho solom-boninkazo fanao. Ny tompony ny malala ny tantana tsy isalasala, hanomeny tsara indrindra ho anao, mihoatra noho izao fanomezako izao. Fitiavana sy fahendrena, ireny no azoko omena, ho valim-babeana tsy lany ho anao ilay tokana tany. Ity fanomezana kely, toa vitsika momba tantely, indro atolotra anao, neny eo tiako be ianao. Ira, Isani, Ira, Country.
asalamana marary tsy eo foany ianao na niafina anjaly ianao tsy mba nandao isom-po faharetana no narafitra ho ravaka mirehareza zanakao satria ianao dia tena miavaka fa avy aza ny herinao e sekret ve izany neny fa izahay mba te hanahaka ho toanao mielombeny na foteny be fitiavana fa dianao izay hita rainy mahery ianao ry neny ka tena fady zay neny a neny tiny feny fosiny efa liny fa toy izay ty andro fety ko mety zare eny kely vetivety misaotra aloha ny voalohany teny misaotra misaotra trany anao ry neny fa izay rehetra no toy izao dia noho ny raha itsito ary koa ianao Futuna miavaka nyani tsy hayadinuana satria fetinao tokoza andro izao nefa tsy nitsatra ianao nanasoana izanakao neny modely hatramizao izahay no tsy vavaka dia noho ianao rineny izahay ry no endry dia noho ireo anatrao izahay no nanjary sakaizany jesosy dia noreo tantara maminataonao ka misaotranao nenyo tsy neve ianao zahay tsy manambola be fanomezana lafo be hoanao fa nitoky avy aminay dia ho zaza-pankatoindray miampioroka mamio anao maminay tokoa izahay no tsy vavaka dia noho ianao rineny izahay ry no endry dia noho ireo anatrao izahay no nanjary sakaizany jesosy dia noreo tantara maminataonao ka misaotranao nenyo tsy neve ianao izahay no tsy vavaka dia noho ianao rineny izahay ry no endry dia noho ireo anatrao izahay no nanjary sakaizany jesosy dia noreo tantara maminataonao ka misaotranao nenyo tsy neve ianao ka misaotranao nenyo tsy neve ianao ka misaotranao nenyo tsy neve ianao marika toko faevatra ambe folo andeny ny fadimy amby roapolo te izao mivoalaza ny tenin'andriamanitra manao hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka itsony ao
mandra-piavy ny andro izay isotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, iainy ny teny fampaherezana avy aminao izay. Osoro molotro ary oka ianao ny teny amin'ny vahoakanao rehetra amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Hitantsika omaly ry raha lasina bava malala isany fa ny tanan'i Jesosy dia tanana mpitsodrano. Asa ny fantinapetraka hoe efa samy nanandrana ve isika omaly ny amin'izay hoe mitsodrano izay. Ohatra hoe mifandao misaraka zany dia mba omena teny'ilay olona fiadanana eo aminao, mitsodrano anao aho sy ny sisa. Inoko fa efa samy nanandrana isika, ary raha mbola nisy tsy nanandrana dia mandritry ny fiainanao dia ataovy fahazarana mihitsy izay hoe rehefa misy fisarahana zany dia manome izay tsodrano izay. Fa tsy hoe tsy mifandevy maty aminao aho. Misy manao an'izany, tsy mifandevy maty, tsy miray fasana aminao aho. Tsy tari-dalan'ny Baiboly izany, ary izany indrindra no anonako ny arahaba satria araka lesona omaly dia mila fanonona tsodrano, manonona ny fiadanan'ny Tompo isan'andro san'andro isika, ka ny fiadanan'ny Tompo anie ho amin'ny isam-baravarana. Engany ny fotoana izay ny rahantsika tetina nandritra ny herinandro dia ho tanteraka amintsika, ary ahita fanambinana isika, hiova ny fiainantsika satria Kristy mihitsy no ataontsika alohala, ary ny tanan'i Kristy izay efa mitsotra isan'andro san'andro, ary andray izany itsika hitondra fanavaozana ho amin'ny fiainantsika ny tanan'i Jesosy. Androany indray dia hiatrika lohahevitra lehibe anankiray isika amaranantsika anazy, manao hoe ny tanan'i Jesosy dia tanana manomana ranom-boaloboka ho anao. Manomana ranom-boaloboka ho anao ny tanan'i Jesosy. Hitantsika ny tantara fa izao ao amin'ny Marka 4:12 dia misy tantara anankiray izay toa mampitaintaina, ary tantara anankiray koa nefa toa mampalahelo tsy ankilan'izany. Tantara anankiray koa nefa mitondra indray ohatra mahasosotra izany, satria tokoa nahoana moa andeha hojerentsika ny tantara. Raha mahita isika manomboka eo amin'ny andeny 17 makany dia pasika ny andro tamin'izay fotoana izay. Amin'ny pasika ny andro moa dia fomba tamin'izany fotoana izany manomana mofo, manomana ranom-boaloboka, ary dia nanomana izany ireto mpianatra. Ary tamin'izay fotoana izay dia teo ny mpianatra rehetra, teo Jesosy Kristy niara-mipetraka tamin'ny mpianatra. Inona zavatra nitranga? Nalahelo Jesosy. Hoy Jesosy manao hoe ny anankiray aminareo reto no hamadika. Tena nalahelo Jesosy satria ilay mpianatra niaraka tamin'ny teo nandritry ny 3 taona sy tapany no hamadika anazy. Misy hamadika palitao zany amin'reto mpianatra ireto. Taitra Petera tamin'izay fotoana izay ry havako manao hoe Tompo, sanatria amiko izany, sanatria izany, lazao iza ny mpamadika. Asa ny tao anatin'ny lohan'ity mpianatra anankiray ity. Fa hoy Jesosy tamin'izay fotoana izay manao hoe izay miaraka manajoboka amiko ato anatin'ity no izy. Dia indro ny lehilahy anankiray, ngamba ny sainy mety any amin'ny arabola, ngamba ny sainy mety any amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao, mety any amin'ny arena ngamba hoe ahoana no azahoana vola. Dia rehefa nanatsoboka Jesosy dia indro Jodasy Iskariota nanajibokany miaraka taminy, ary fantatra fa i Jodasy ilay tonga mpamadika. Nalahelo Jesosy ary mahasorena satria olona anankiray tao anatin'ilay mpianatra ihany, ny namana ihany no tonga mpamadika. Ary misy lesona azy tombontsika izany manao hoe tsy ny fahavalonao mihitsy no hamadika anao, ary raha mely anao ny fahavalonao
dia tokony ho hainao ny aro tena fakay namana ny sakaiza ndray no asa mamadika ary zay mahatonga baiboly miteny hoe tiava ny fahavalonareo tiava ny namanao na de sanatria mamadika anao ary izy ary tetiny mbola naseho an' Jesosy hoe na de namadika ara Jodasy de mbola naseho any fa tena tiany ireto mpianatra ireto raha lasana baba malala isa metoy ny toy any tantara rehefa nandeha izany dia hoy izy ao amin'ny andeniny andeniny faharoa amby roapolo no vakitsika andeniny faharoa amby roapolo ary raha mbola nihinana izy Jesosy nandray ny mofo ka noho ny efa nisotra dia novakiny ka natolony azy ary ny ataony hoe raiso ity ny tenako andeny fahatelo amby roapolo dia nandray ny kapoaka izy ka noho ny efa nisotra dia natolony azy ka dia nisotrony izy rehetra izany raha lasana baba malala isa ito zany dia misy mofo ary misy kapoaka ny Jaona toko fahatelo andeny fahenina amby folo raha jerentsika ao ambadika ao andeny vakitsika ny ao amin'ny Jaona toko fahatelo andeny ny fahenina amby folo dia zao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana ambany ina hozy izy mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay andeny ny fahafito amby folo fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo zao hanameloka izao tontolo zao fa mba hamonjeny izao tontolo zao ny rana zany a Jesosy Kristy amonjy atsika ary nalifa tetỳ tany izy efa vita amin'ny famoronan'olombelona dia efa vita amin'ny planina hoe raha misy manota Jesosy no atao sorona hamonjy ny olona ary hitatsika eto fa izao ao amin'ny marika toko 7:10 tia dia hitatsika eto raha lasina bava malala isany fa ny hoe mofo dia tandindony Jesosy Kristy tandindony ny tenan'i Kristy ary ny ramboloboka dia maneho ny rano Kristy zany any amin'ny toko sandeny avo dia resany hoe tsisy famonjena raha tsisy raha latsaka ary tamin'io fotoana io dia niaraka ninana mofo sy ny sotro an'ity ramboloboka ty Jesosy tandindony tenany zay adalo fahafatesana ary ho le fonina ny ipotrahan'ilay ra izay maneho famelan-keloka ry havana malala amin'ity famaranay ity inonao ve zany tenin'Andriamanitra izany ny tenan'i Kristy zany dia mitondra fiainana ho anao le mofo ary raha misotro izany ianao dia hanana anjara amin'ilay fiainana mandrakizay ary ny rano Kristy dia mitondra fanantenana ho atsika fa izao rehefa inotsika izany dia ho voavelany helokotsika eto amin'ny andeniny faha-efatra amby roapolo dia izy manao hoe ary izy tamin'ny ity ndrako fanekena izay alatsaka amonjy ny maro andeny fahadimy amby roapolo lazaiko aminareo marina tokoa tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piavy ny andro izay isitsoka izay vaovao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nazavain'i Jesosy teto ry havako fa tsy mba hinana izany voaloboka izany ntsony izy ramboloboka izany ntsony izy raha tsy aiza hozy izy any amin'ny fanjakan'Andriamanitra indray any amin'ilay Jerosalema vaovao any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao ry havana ay zany Jesosy nandeha tany tsy vitany hoe nanomana fitoerana maro ipetrahantsika fa mbola nanomana sakafo mbola nanomana ramboloboka spesialy ho atsika izy ary fandriny niaraka hinana amintsika amin'io ramboloboka io ny tanan'i Jesosy zany dia tanana nanomana ramboloboka ho ramboloboka ho anao ramboloboka ho atsika rehetra raha iritsika izany anio miantso atsika ny tenin'Andriamanitra fandrinao lalina ve no ho any amin'ilay fiainana mandrakizay fandrinao lalina ve no ho any an-danitra ry havako malala isany raha ho avy ny tompo moa ve irinao ny hiditra ary andray izany tanana izany tanana efa nanomana ilay sakafo nanomana ilay ramboloboka ina tokoa moa ry havako malala isany no ataontsika hoe antoka mba ahafahantsika miditra any amin'ilay fiainana mandrakizay tadio fa Jerosalema vaovao lalana vaovao toerana vaovao fonenana vaovao fomba vaovao ary mila olona vaovao koa izany
mila olona vaovao tsy hoe lanitra vaovao tany vaovao tsy Jerosalema vaovao de olona tota miditra any tsia tsisy tovay vaovao miditra ao anaty sinotra tota na sinotra tota ampidirana tovay vaovao fa tritra izy fa tsy maintsy tovay vaovao no ampidirina ao anaty siny hoditra vaovao ry avaka manala isany raha ho any an-danitra isika de zao tia ana tombontsoa amin'ny ramboloboka vaovao zay fomaniny Kristy ho atsika trotra mivahaolana ao amin'ny Koritianina 4:5-7 Koritianina 4:5-7 de mazava ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy de olona manao any izy olom-baovao izy vahaolana tokana no andraisana amintsika teny hoe ao amin'ny Kristy ao amin'ny Kristy ve ao amin'ny Kristy ve isika ary zay ny antony anarantsika nandritra ny herinandro manao hoe raiso Jesosy tsy ny tanany ihany fa ny tena manontolo mihitsiny no tokony ho fikiritsika ny momba anazy rehetra mihitsy no tokony ho ampidiritsika ao amintsika ary avaka manala isany fa raha ampidiritsika ao amintsika Jesosy de tonga vaovao atsika mendrika atsika ilay lanitra vaovao sy tany vaovao anio ary aza manamafy ny fonao ampandrosoy Jesosy efa ela loatra izy no nandondona tao am-ponao efa ela loatra izy no niandry anao ary ao amin'ny Apokalipsy 7:20 Apokalipsy 7:20 de izy manao hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana hoe Jesosy ka mandondona ny fonao izy raha misy miainy feoko Jesosy ka amony ny varavarana de zao hiditra ho aminy ary izy ho ato amiko ary ara isakafo aminy aho tsy inona isakafo many tompo fa anisany le ranom-boaloboka zay efa nomany ho atsika izay te hiaraka isotro aminy de tsy maintsy mampandroso azy androany misy viray na roa amintsika zay mihaino izao fandarina izao manao hoe tompo maniry aho ny anana anjara amin'izany ranom-boaloboka izany tompo maniry aho ny anana fikasana ho any amin'ilay Jerosalema vaovao voalazany ao any amin'ny Apokalipsy 1:20 ry avaka fa io fiainana vaovao io de zao tsisy ranomasy tsony tsisy fahafatesana tsisy alahelo fa io manao hoe efa lasa ny zavatra taloha indro efa tonga vaovao ireo andeha anatena izany fiainana vaovao izany tsika andeha tsika ry avaka manala isany araka anokatra ny varavarany fotsika anokatra ny tokantrantsika hitoeran'i Jesosy ary rehefa Jesosy ny mitoetra ao atokantrantsika de afaka hiteny izy rehefa ho avy ny am'ro lanitra manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady nahatoky tamin'ny kely ianao de ho tendreko mpanapaka be midira amin'ny fifalian'ny tomponao aza miandry tsony hoe afaka heritaona vo anokatra ny foko aza miandry hoe za mbola tanora mbola anambady aloha mbola anao ny fiainana zao tolo zao alohany fa anio raha mareny teniny ianao aza mangatakandro sokafo ny fonao ampandrosoy Jesosy fa izy ihany vahaolana ary raiso ny tanany fa afaka nova ny fiainanao ny tanany Jesosy misy amintsika ve tonga eto ray na roa na telo na tsika rehetra mihitsy vonina aoka izy ao atokantranao anaikipo ny masiny ka hivavaka mangina anao hoe tompo maniry ny ampandrosanao aho andeha hivavaka isika Jesosy malalo akory ny alehibean'ny fitiavanao anay tsirairay avy fa na de mpanota matevy koditra azy izahay de tsy nafoinao na de nania azy izahay de nokaroanao ary androany tompo amin'ny famaranana izao herinandro zay niarahana teto zao de niteny sy nilazanao manao hoe ianao de manomana ramboloboka ho anay tsy ramboloboka ihany fa fiainana mandrakizay ianao de manatrotra ny tanam-pitiavanao ianao de mandondona ny varavaran'ny fonay tsirairay avy ray malalo indro manokatra ny varavarana izahay ka mampandroso anao raiso Jesosy amin'ny fanoloran-tenanay tsirairay avy ary rehefa ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra ianao tompo malalo
dia anisan'ny anana tombotsoa am'le fiainana mandrakizay zay mitahi any tsiray avy ianao taio ray malalo ny tokantrano tsiray avy nanaraka ny fandarana teto raha misy ny marary ianao le dokotera lehibe dokotera ambony dokotera rehetra ny anendry anazy hitondra fanasitranana ho anazy raha misy ray malalo manana olana ianao ny no aman'ny olana raha misy manam-pikasana ianao no atosy atateraka izany raha misy mianatra Jesosy malalo ianao no ame fahendreny ka ho ataonao tsapan'izy ireo fa hoe anila mandrakarivinao raha misy Jesosy malalo ny miasa ianao ny tany fivelomany tsiraray avy ary raha misy ny tsy anasa ianao aneny malala masoa azy ka ame zay mahasoa anazy fandao hisaraka izay no fandao fahisaraka fa ianao tompo hitany tokantrano tsiray avy ka hotahina izay raha miditra hotahina izay raha mivoaka ny fiadananao Kristy ampy mizara ho anay tsiray avy fampiraisina avy amin'ny fanamasina ho amin'ny sambatan'olona ary fitiavanao Andriamanitra ray toetra amin'ny tokantrano tsiray avy amin'ny aran'i Kristy amen amen